Inona dianareo? Mba hitory filazantsara ety aminao Tsy mahalala an'izay a. Hitory tenin'Andriamanitra ety aminao zahay. Zay ny antondianay. Tena ota le odiko ty. Za tsy mahalala tenin'Andriamanitra fa sano Andriamanitra. Zay mahita rikaky ampisahoana avetina kakimasina anao. Hoentina eto anaty anao lay Andriamanitra nahary tongotra amantanana antsika zanak'olombelona. Zay no Tsy mahalala an'izay fa ro Andriamanitra. Andalo hoentina amiriao lo jereny e. Za ro Andriamanitra kuriambia ro Andriamanitra. Oya fa sitrana anao e. Za ro Andriamanitra ka nahoana anao tsy sitrana. Fa mahalala masin-davy e. Sitrana anao. Sitrana anao. Malame. Misy zaza marary ary io. Kizy mahasitrana an'io no Andriamanitra. Tena ao ampiasao ary fa de zay mahasitrana io teo Andriamanitra. Ka ampiasaony ianao aloha. Masina, sitrana. Antso ihany jaralay vao a. Sao de mbola nataony Andriamanitra ao na mbola mifoasy. Masina, mandriona. Antso ihany aloha. Izay mahasitrana an'io ro Andriamanitra. Eny ary. Ka zay Andriamanitra mahasitrana no tompontsika an'io. Fa zay ny tenin'Andriamanitra hoe raha Jehova no Andriamanitra de manana raha azy. Fa raha Bala kosa de manana raha azy. Ka hiara hivavaka ary sika. Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina tsara indrindra. Naniraka zanaka ao lahatokana taty ambonin'ny tany ianao. Zay tompo-pahefana any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Tsisy mahasakana. Zay rehetra tianao atao na iza indrindra aminay zanak'olombelona. Misy an'ity zaza tsy salama fatotry ny devolo satana ity eto. Ko asehoy ny voninahitra ao Jesosy. Asehoy ny herinao fa ianao mahay manafaka, ianao mahay mamonjy, ianao mahay manapatapaka ny gadra rehetra zay mamatotra tahaka zao. Ary zay irakao ho vavolombelona zany anatanteraka zao asanao zao. Apetrako sy akiniko amin'ny anaranao zany vavaka sy ataka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, mivoa aminy fahalamanoto makana davaky ny elo mahazo zay. Sangana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Sangana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Sangana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Oe, sitrana le zanakay. Sitrana le zanakay. Minonareo ha? Minonareo fa mahery Jesosy ha? Mino zay. Mahery Jesosy manaiky nareo. Manaiky zay nareo fa mahery Jesosy. Jesosy, lay Jesosy zanak'Andriamanitra zay nitoriana tamintsika teo sy nambara tamintsika teo ha, izy ny nanasitrana an'io. Manam-pahefana amintsika zanak'olombelona rehetra aty ambonin'ny tany. Tsy azo nizaniza sakanana ny heriny, fa ny akoatra zay ha, fitaka. Tsy mahazo metehitra amin'olombelona. Tsy mahazo metehitra amin'ny vato aman-kazo. Fa isika olombelona aty ambonin'ny tany ary tanan'Andriamanitra, izy nahary tongotra aman-tanana atsika. Ary zay mihitsy lazay ny tenin'Andriamanitra fa raha mamompo an'ireny vato aman-kazo reny a, verany andavaky ny elo fanahintsika. Dia ahoana le omaly reny tsaka? Ahoana mba fandanianao azy?
tena nandinikela be mihitsy a ary mivadibadika mihitsy a iny maly iny fa ataoko hoe ho atolotra reto fanafody reto a tena livelomako ndray tsisy Ivelomana ahoany? tsisy livelomana na nitezananareo aza dinina ndray rehefa atolotra amy zareo mpanapody Ka ny olona rehetra reny mamboly miompy velona ka moa tika ny hoe tsy mahita velomana raha miala n'izao zavatra ataotsika izao fa izy aloha de hitako nanoko an'isy kidio mihitsy a tena ohatriny tsy nahavoaka nisy kidio mihitsy ako am'ireny zareo mivavaky reny ka izay mihitsy maheriny io zany Jesosy zany tena mbo nialany enina ihany aho fa tena otan'le fivavahana mihitsy ty zavatra ty nanao anisy kidio a tsy nahita mihitsy iny maly iny aloha de fa tena fantatry mihitsy zany avy atrany fa tsy nahavoaka sy kidio mihitsy a satria de manao anisy kidio isanandro ny alalako ny olona miditra ny olona mivoaka tena ny amboako tsapokena rany ty zao ny tatelom-bolo ty zao ry kaka andeha tsika andeha aodorana am'izay reto zavatra reto fa ranadary iny efa lasa mianaraka an'ireny mpivavaka reny ary efa teny arana aloha tsy maninona fa ako efa mibaboke tena anoy an Jesosy aho ka izay mahitsy tena anoy an Jesosy aho fa ho atolotra koa fa tena tsy mahafaky olona koa misoloky olona mifaranyky zao a mahery Jesosy mahery Jesosy mahery Jesosy fa ho atolotra koa azy io aleo tsika hiala am'izao zavatra zao a tsy hanompo an'izao tsony tsika eny ary fa andeha hitady andeha mpivavaka reny am'izay de hodorana reto zavatra reto fa andeha mba hanolo tena am' Jesosy am'izay tsika e de fa hanolo tena am Jesosy fa be zay Eto ny tranon'le pastera mpitoro filazany tsara reny Eo aloha kely eo. iny ary sotra Oto aize olona ahoana zay azafady tompoko manahoana tompo fahasalamanao tompoko salama tsara salama tompoko salama tsara ka tompoko za zany zanak'le masinda nalehanareo tary iny fantatro tsara ianao de tonga aty aminao a zay zany tapa-kevitra fa hiala am'le fampolotsampona ataonay de manasa anareo hoe rovina mba fotoana fahanareo mba andoro an'le fanafodiny tomponay ireny ay vaovao tsara kosa le nentinao ka za zao hatramin'iny a de tsy nitsahatra nitondram-bavaka ho anareo fa le fotoana nantaninao a raha pitso aloha mbola tsy afaka fa raha pitso a mbola amory an'le kristianina namana mpitoro filazantsara reny de asa raha mety aminareo a raha afaka pitso maraina de lazao nga raha lay vaodadanao a fa ho tonga any zahay tsy manina mahitsika tsy manina zay ahatongavanareo eny ary zay zany eny ary zay zany pastera de veloma fa raha afaka pitso maraina zany eny e tonga zay a eo Kama ohatra ny taitra nahitanareo teto a fa tsy nareo hoe le taria amin'ny ramasinda taria le nitondrako lata amin'ny ry mandeha ry Ie, tsy diso ny fitadianao fa za mihitsy iny. ay fa atao ahoana ro fitafiana zao de ahoana ty boky ty Iny e. Asaiko moa le tenin'ny tompo e. Ah? Misy olona amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Zany, Lasa ah. zavatra taloha. Sady zao ihany koa nge. Tamin'ireny hoe tena tsapako hoe diso ny lalana nalehako e. ahoana Vao vita karamasin-dawa zao. zany a Tena za tsy afaka fanadinana akory le nampanantenana iny tsy maintsy afaka ianao.
sady le zoky reny koa fa nananatsay aho fa samy be de to be fa tsy afaka zao de zay vao hitako hoe fitaka reny efa azoko any le sady za io kokoa hoe mianjanja lera fa misy vaovao raha masin-dangy eo no andorody marina hoe eo amin'ny amin'ny folofolo eo ohatra malaza ny le raha masin-dahy io e tena malaza izy fa de hodorany ngava le mpitory filazany tsara tany izy zara gaga be miova fony izy tena vony tena dorany atsaminy eo do mihitsy zay nge mahatonga na mianjanja mako baibolety sady miandriandry fotoana ianao sao de hiaraka amiko any ay ndao any za vao saika ho any mihitsy ako ny fitahany le raha masin-dahy iny naka ody tao de tsy nantaitra le izy ary tena efa miary any mihitsy lesany leranga iny zany mpamitaka iny rehefa iainko tam'le nisy ombona rana zay koa de efa niteny le raha am'seo hoe mpamitaka reny ony mamitaka andao rangao any andao lazana daolo aloha raha mahita le olona tao reny le mipetrapetraka ny andry any raha masin-da mamonjy dada raha be tao reny sasatsasany any fantatro andao lazana reny ay ndao ndao bebe miarany bebe aloha mba tsy vatra raha pitsy fa andorody eo le masindana lehan'ny bebe iny de mba andeha ho any andorody masta andorody izy andray za koa zany le hoanka miaraka ho any zany tsika zy bebe iaraka ho any tsika mianaka raha izany kiala efa ho avy zay le mpivavaka e ye tokony efa ho avy izy zao aize de fileny oay salama angiaralay vao salama salama tsara nareo matsara ka nisy teny tonga tany amiko ngiaralay vao fa nanafatra anay ianao ka de zany natongavanay tena nanafatra mihitsy aho e tena nanafatra satria nieritseritra iny zay ran'zay nieritseritra fa tena mahery jesosy e tena mahery fa zaho hanolotsako mifanafody tena andoro mifanafody toa odorana fanafodinao odorako mifanafody tena sitraponao tena tapakevitra fa tsy mahasoa atsony fanaraka an' jesosy aho de aloha kely le fanafody fefanaolotro amin'ny harinao reo daholo noho izy fa tsy misy tsony any tsy misy tsony any eny ary milohan'ny andorotsika azy de hiara ivavaka aloha tsika de mba samy manala satroka daholo tompoko ho fanomeza ambonahitra an'Andriamanitra ry jesosy tompo am'izao ora sy fotoana izao dia miantso ny anaranao zahay satria misy an'ireto olona ireto zay nafatotry ny devoly satana tao anatin'ny fitaka tao anatin'ny fanompoatsampy kanefa rehefa nambara sy nitoriana tamin'ny teninao de nanapa-kevitra izy fa hiala am'izany rehetra izany teninao de milaza fa raha misy mpanota ray mibebaka de misy fifaliana lehibe any an-danitra koa atreo zao fatapa-keviny sy voadiny zao jesosy mba ho terizina mandrakizay amjena ny fanany rehefa mialy eto am'ty fiainana ity de apetrako sy akiniko amin'ny anaranao zany vavaka sy ataka izany de raiky ny voninahitra ao mandrakizay amen de hodoratsika amin'ny anaran'i jesosy zany reo satria natsapy ianao fa fitaky reo de ianao no mandoro azy ao ary de ararao e
fitia Simba mafuyana Ni famosa puariu Fateso Sehito kiu Batu Ninawaniu Lai pefa Suavana Isike Nitagiela Vaunai Tanawisa Mifali Atiuela Tiau Diana Yeriu Disakiveri Uriu Sapendoferi Nipamu Zimanakeri Asichanana Nyawanda Nitamifali Rami Simyukafu Aria Nini Anzeli Mirami Rana Fuku Fumara Ile Tabuni Aia Ipufunuli Fiata Nalasani Sambata Isikare Zora olona tena miala tsiny aminareo a fa tena fitaka reny nataoko anareo reny satria miatiny ana iomby asy rehetrarehetra na izy na iza de manao ohatra zao daolo te hahazo volan'ny olona efa tiano foaty anao aza de lazana iomby asy manao hoe sitran'io ndrefa tonga Jesosy raha olona zava-pona zany resaky zany a fa de zao mitona atsika mbo anao ohatrahako zao fa de hivavaka manomboka masin'andro androany a de mitona anareo andao mbo hivavaka raha olona fa mahery Jesosy a iny ary re olona ianareo moa zao a de efa nafahan Jesosy niaina tao anatin'ny fahamaizinana nandritry zay taona maro lasa zay kanefa zao a efa mazava amizay araka ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao de sokafiko ny baiboly a voasoratra ao amin'ny Efesianina 5:9-5 sy 7 manao hoe vakiko amin'ny anaran'i Jesosy fa maizina ianareo fa iny fa efa mazava ao amin'ny tompo kosa ankehitriny mandehana tahaka ny zanaky ny mazava fa nivokatry ny mazava de eo amin'ny fahatsarana rehetra sy ny fahamarinana ary ny fahitsiny de mandeha mahitsy am'izay tsy mibilabila itsony tahaka zay niainana hatramin'izay zay a fa izao a efa mazava zao de rehefa mazava tsy tia tena fa mbola misy koa malagasy namantsika miray raha amintsika mifaritanytsika mipiaramonina amintsika miaina ao anatin'izany fahamazinana zany de mba andeha koa isika anambara zao fa fanafahan Jesosy atsika izao ary zay mihitsy ny tenin'i Jesosy manao hoe rehefa mibebaka ianao a de ampaherezy ireo rahalanao zany hoe manana didy amin'ny firenena sy mipiarabelona amintsika zany isika de anjaratsika amin'ny mampafantatra azy zay a Jesu miantso izao ritanurao momba olona verianao ufanasinasi ufaniruku anazarvani azinao matuki